Alarobia 20 Desambra 2024 andro faha-efatra amin'ny herinandro sambatra. Aminareo rery havana ny fahasoavan-Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Entintsika hiderana ny Tompo dia ovakitsika ny salamo. Salamo fa 120 Salamo fa 120 andininy voalohany ka hatramin'ny faha-efatra. Andininy voalohany ka hatramin'ny faha-efatra dia mandingana any amin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahafolo. Iarahantsika mamaky. Alleluia. Hideran'i Jehovah amin'ny foko rehetra eo amin'ny fivorian'ny marina ny fiangonan'ny lehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah ka diniza rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay ahatsiarovany fahagagana ataony izy, miatra sy mamindra fo izy. Manatitra fanavotana ho an'ny olona izy, efa nanorona ny fanekeny no mandrakizay izy. Masina sy matahotra ny anarany, fatahorana ny Jehovah ny fandoham-pandrena, fahalalana tsara no anaran'izay. Maharitra mandrakizay ny fiderahana azy. Amen. Ataontsika ny hira fa 420 amin'ny FFPM dia ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo. Andriamanitra ray io, anao ny dera, anao ny voninahitra. Ahoana moa izay no tsy hideranao mandrakariva? Ianao no mahefa izao rehetra izao, na ny hita na ny tsy hita. Ahoana moa no tsy hanome voninahitra anao mandrakariva izahay? Ianao no manome famonjena anay. Fanomenao an' Jesosy Kristy zanakao lahatokana izahay ho mpamonjy anay. Endre ny fitiavanao raha io. Ary ahoana moa no tsy hankalazanao mandrakariva izahay ry Jesosy Kristy io? Ianao ilay marina nanjary tsy marina ho famonjena anay. Ianao ilay tsy nanota nanjary ota ho famonjena anay. Ianao ilay nanolotra ny ainao teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjena anay. Endre Tompo ny fitiavanao anay. Mandritra izao herinandro sambatra izao dia mankalaza anao izahay Jesosy.
matsiaro ny nahatongavanao olona ka niara-monina taminay. Mankalaza anao izahay sady mankalaza ny fanahy masina ihany koa izay efa nomenao anay ary efa tia anatinay raha teo. Anio dia anjara fanompony ny 𝗏𝗏𝗏. Manatrehanay Tompo amin'izao fetinao izao ary hoanitra kasitrahanao eo anatrehanao anie izany. Misaotra Tompo, asandratray izany vavaka izany amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Mipetraka isika. Izao dia amaky ny tenin'ny soratra masina isika. Osokafantsika ara ny Baiboly araka ny tantara voalohany toko faha 9. Tantara voalohany toko faha 9 raisina amin'ny 9:20 ary atsahatra amin'ny 9:30. Tantara voalohany toko faha 9 9:20 ka hatramin'ny 9:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ry firenena manomeza an'i Jehovah, eny manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehovah. Manomeza an'i Jehovah ny voninahitry ny anarany. Mitondra fanatitra ka mankanesa eo anatrehany. Miankohofa eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fiaingona masina. Mangovita eo anatrehany ry tany rehetra. Izao rehetra izao voaorona ka tsy hetsika. Aoka ho faly ny lanitra ary ho ravo ny tany, ary aoka ho lazaina any amin'ny firenena hoe Jehovah ny mpanjaka. Aoka hirondrona ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy. Aoka ho faly ny sa sy izay rehetra ao aminy. Dia ioby eo anatrehan'i Jehovah amin'izay ny hazo anala, fa avy tsara ny tany izy. Miderahan'i Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony. Ary manaova hoe vonjeo izahay ry Andriamanitra ny famonjenanay eo, ary angony izahay ka vonjeo tsy ho azo ny jentilisa, mba hisaoranay ny anaranao masina ka ho reharehanay ny fiderananao. Hisaorana ne Jehovah Andriamanitra ny Israely hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Galatiana toko 3 9:15 ka hatramin'ny 9:20. Fakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ry rahalahy, miteny araka ny fanaon'ny olonao, na dia ny fanekena ataon'ny olona ihany aza, rehefa vita mafy, dia tsy fanao ny manatsoaka na manampy izany. Ary tamin'ny Abrahama sy ny taranany no nilazana ny teny fikasana. Tsy lazainy hoe ary ho an'ny taranaka toy ny milaza ny maro, fa toy ny milaza ny anankiray ary ho an'ny taranakao dia Kristy izany. Ary izao no lazaiko ny fanekena izay nataon'Andriamanitra mafahiny dia tsy ho an'ny lalàna izay vao natao 700 taona tatoariana ao foana ny teny fikasana, fa raha avy amin'ny lalàna ny lova dia tsy avy amin'ny teny fikasana intsony. Nefa tamin'ny Abrahama dia teny fikasana no nanomezan'Andriamanitra azy. Hovaranantsika famakiana ny teny soratra masina, izany dia arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko 1 9:7 ka hatramin'ny 7:70. Vakina ao am-pitsanganana. Lioka toko 1 9:7 ka hatramin'ny 7:70. Rehefa hita dia izaho maika azy amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary dia feno ny fanahy masina Zakaria irainy ka naminany hoe: isaorana ny Tompo Andriamanitry ny Israely, fa nitsinjo ny olona izy ka nanao fanavotana ho azy. Ary nanangana tandrom-pamonjena ho antsika ao amin'ny taranaka Davida mpanompony izy, arak'izay nampilazain'ny mpaminany masina hatramin'ny fahagola. Dia ifamonjenantsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanan'izay rehetra mankahala antsika. Manefa famindram-po amin'ny razantsika izy, sady mahatsiaro ny fanekeny masina. Dia ny fianianany izay nianianany tamin'ny Abrahama razantsika, anao izay azontsika hanompo azy tsy amin'ny tahotra, satria afaka amin'ny fahavalontsika isika.
amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatreny amin'ny andro rehetra iainantsika. Ary ianao ry zaza tsy atao hoe mpaminany ny avy indrindra, fa ialoha eo anatrehan'ny Tompo ianao amboatra ny lalany, hanome ny olony fahalalam-pamonjeny amin'ny famelana ny heliny noho ny alehibe ny famindrampon'Andriamantsika izay mpisaha mazava avy any amin'ny avo ho antsika. Amirapiratra amin'izay mipetraka ao amin'ny maizina sy ao amin'ny aloko ny fahafatesana, anitsiny diantsika ho amin'ny lalam-piadanana. Amen. Ray masina manao masinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Miomana mivavaka isika ary havana. Ny Andriamanitra tomponay ho istoranay ianao noho ny fitiavanao sy ny famindraponao izay mbola ahafahanay indray ankehitriny mandray ny teninao. Rehefa nivonaka taminay izany dia mety izy ary tompo anazava ny sainay, hiasa ao anatinay amin'ny alalan'ny fananao masina hitombony finoanay, ary indrindra koa hahafahanay midera sy mankalaza anao ka isitrahanay ny fiadanana feno avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay ny vavakay misaotra tompo. Amen. Mazoa toerana ianareo ry havana. Ry malalan'Andriamanitra sady voanjo sy no masina, ampitombona aminareo any ny fahasoavana sy ny famindrapo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Luka, toko voalohany andininy fa 7:20 hatramin'ny fa 7:70 no misy ny afatra ao antsika amin'ity andro anio ity. Filazantsara ny Luka izay fantatra fa filazantsara no soratana ho an'ny olona rehetra na ho an'ny jentilisa indrindrandrindra ihany koa. Dia maneho indrindra ny fampanantenan'Andriamanitra ny amin'ny famonjena ho an'ny olona rehetra, tsy ho an'ny jiosy ihany fa ny anjentilisa koa ary dia misitraka izany famonjena izany. Ny perikopa izay ombonantsika amin'ity andro anio ity dia ilay perikopa ilay fiderana izay nataon'i Zakaria. Ao amin'ny filazantsara na ihany koa any amin'ny testamenta taloha ry havana dia misokajy maromaro ny fomba fanoratra. Misy ireo lahateny isan-karazany izay atao ho an'ny olona. Ao ihany koa ireo soratra faminaniana izay nomena, ary isan'ny sokajy nanoratana ihany koa ny tononkalo fa izay manoloana antsika ankehitriny dia sokajy hira izay fampiasa taty aoriana amin'ny karazana liturjia maro mba ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Manana heviny lehibe ary tena zava-dehibe tokoa amin'ny famonjena ny olona izany hira nataon'i Zakaria izany, ary asehony amin'izany ny fideranan'Andriamanitra, ny fisaorana an'Andriamanitra ka hatsony ny mpahay hoe Benedictus na hoe fisaorana amin'ny teny latina. Fa ina tokoa ary ny antony tokony hisaorana an'Andriamanitra. Raha ity hira izay manoloana antsika ity dia zavatra maromaro no tokony hisaorana an'Andriamanitra, fa misongadina ary miivo indrindra kosa nefa izany fisaorana an'Andriamanitra izany amin'ny fanantenteran'Andriamanitra ny fanekeny. Eo amin'ny andininy 2:70 dia asongadiny Zakaria fa Andriamanitra mahatsiaro ny fanekena izay nataony tamin'ny olony, mahatsiaro ny fanekena izay nataony tamin'ny Abrahama razany Israely izy, ary mendrika hoderaina arak'izany. Ilay Andriamanitra mampanantena dia nahatanteraka ny fanekeny, ary amin'izao perikopantsika izao dia aseho fahavoalohany indrindra manome famonjena ho an'ny olona izy. Andriamanitra mahatanteraka ny fanekeny manome famonjena ho an'ny olona izy. Eo amin'ny andininy fa 7:70, andininy fa 7:70 hatramin'ny fa 2:70 dia asongadina amin'izany ny famonjen'Andriamanitra izay ataony ho amin'ny olona. Ilay famonjen'Andriamanitra ny Israely asehony eo ihany koa fa tena mahatanteraka ny fikasana izy, ny fampanantenana nataony tamin'ny olona, ka averimberiny eo ny hoe ry Andriamanitra ny Israely, taranak'i Davida, fanekena nataony tamin'ny olona izay maneho fa rehefa nampananten'Andriamanitra dia ho tanterahany marina tokoa izay nampanantenany tamin'ny olona. Fa aseho eo fa nanao tandrom-pamonjena ho an'ny olona izy, ary izany tandrom-pamonjena izany raha ao amin'ny tantarany Israely dia toerana anankiray rehefa misy fahavalo manenjika ny olona noho ny zavatra nataony tsy nana tahaka izany dia mitazona io tandroko amin'ny tempony olona, ka rehefa tonga eo dia tsy misy azon'iza atao tsony ho an'ilay olona izay mamilitra amin'ny tanjo-pamonjena iny.
ary eo amin'i jesosy kristy nitanteraka izany fa rehefa amin'ny kristy tokoa ny olona na dia manota aza dia misitraka famonjena ao amin'ny kristy ny olona dia miaina izany fampanantenan'Andriamanitra izany fa mamindra fo amin'ny olona ny Andriamanitra ary mamela ny elony ary mahatanteraka ny famonjena ho an'ny olony izay efa nandatsahan'ny Kristy indrany izay efa nahatongavan'ny Kristy ihany koa eto amin'ity perikopa izay ombonantsika ity fa midery Zakaria efa namangy ny olony Andriamanitra eny na mbola tsy teraka ary ilay Mesia dia toa efa nazavainy sady efa namangy Andriamanitsika miseho fa mamonjy sy mahatanteraka famonjena tokoa Andriamanitra rehefa mahatsiaro ny olona izy izany fampanantenana nataony ampy tamin'ny Abrahama izany dia tanterahany ary aseho tao amin'i Jesosy Kristy ilay taranaka Davida ilay mpanjaka izay hamonjy ny olony tokoa izany koa ry havana nanao mpatsiahivina ao amin'ny Galatiana izay nivakiana tamintsika teo fa Andriamanitra mampanao fanekena ary na amin'ny olombelona samy olombelona ary manao fanekena dia zavatra sarobidy indrindra izany ka maika fa Andriamanitra mihitsy ny manao fanekena ho an'ny olona tsy mila Andriamanitra tsy nila hoe andao sika anao fanekena raha mety aminao ty dia za koa anao an'izao fa ny anazy nataony voalohany nampanantena izy ao anatin'izao fampanantenan'Andriamanitra izany anjarantsika kosa ankehitriny mandray fanapahan-kevitra raha vonona isika ny sitraka ny famonjen'Andriamanitra handray izany famonjena izany izay atolotra ao amin'i Jesosy Kristy ilay taranaka Davida ilay mitondra ny famonjena ho an'ny olona rehetra fa izay mino ianaran'ny zanaka ny manana ny famonjena ary izay mino an'i Jesosy Kristy no misitraka ny famonjena mandrakizay amin'izao fotoan'ny Krismasy izao indrindra no atsirovantsika izany fahatongavan'ny Kristy izany ilay fahatongavan'ny Mesia izany ary fotoana fanavaozana ny fanoloran-teny izao fotoana indrindra izao andraisana indray iainan'izany famonjena feno avy amin'Andriamanitra izany koa ekeo Jesosy Kristy ho tompo hamonjy ny fiainantsika rehetra fa ny amin'izany indrindra no efa nanoloran-tenany sy nahatongavanao amin'izao tontolo izao fa ny fampanantenan'Andriamanitra ihany koa dia tsy hoe famonjena ihany fa fiadanana ihany koa ary izany no ombonantsika amin'izao hoe Krismasy mizara fiadanana Krismasy mizara fiadanana ary izay nolazainy eo amin'ny andininy 770 eo amin'ny tapany farany manao hoe hanitsy ny diantsika ho amin'ny fiadanana izy ny fiadanana raha heverin'izao tontolo izao fa tsy fisian'ny ady filaminana tanteraka mihoatra noho izany indrindra ary ny fanambaran'ny teny grika natao hoe fiadanana fa tsy hoe vitako fotsiny amin'ny hoe tsy misy ady fa tena filaminana tanteraka fahavokarana fiadanana fandriampahalemana tanteraka tsy hoe foana ny ady na resy ny fahavalo dia izay fa fiadanana satria vita fihavanana amin'ilay fahavalo ny olona anankiray manana fitiavana ny fahavalo ny olona anankiray ary izany indrindra ny endrik'Andriamanitra na dia fahavalo ny arsika noho ny fahotana tonga amin'izao tontolo izao izy mba hanome antsika ny fiadanana feno ka manaiky havana amintsika manaiky ity antsika tsirairay avy izao isika izay tsy mendrika izany fiadanan'Andriamanitra izany isika izay tsy mendrika izany fihavanana amin'ilay Andriamanitra tsy tosy masina izany kanefa manitsy ny diantsika ao amin'ny lalam-pamonjena izy tarihanao amin'ny fahamarinana isika tarihanao amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra isika tarihanao amin'ny lalana mahitsy izay hitondra antsika ho amin'izany fiadanana izany isika rehetra izao anatin'izany Jesosy Kristy no fiadanana tanteraka fa rehefa teraka Jesosy Kristy dia manambara ny anjely manao hoe voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambony tany ho amin'ny olona kasitrahany ary na dia rehefa nitsangana tamin'ny maty koa ary Jesosy Kristy rehefa niaona tamin'ny mpianana izy inona no lazainy voalohany fiadanana ary amin'izany indrindra ilay fampanantenan'Andriamanitra tanteraka tao amin'ny Kristy ny ananantsika fiadanana ananantsika fiainana feno fahatanterahana feno fahavokarana feno filaminana sy fandriampahalemana ary amin'ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra no hatanteraka izany fiadanana izany tsy hoe akory mila miady be isika andao hiady dia rehefa mivita ny ady dia izay mandresy eo ny miaina fiadanana fa ilay fahavalo izany avelany fotsiny tsy ry havana ilay fiadanana mpanantenan'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra manaiky hiombona amintsika ilay manaiky hiavana amintsika ary isika ihany koa taomina mba hitondra fiadanana eto amin'izao tontolo izao ao anatin'ny tontolo feno korotan-drotana fikorotanana isan-karazany tsy fitovian-kevitra ady tsy fandriampahalemana mila fiadanana ny-tany toy ny Kristy hitondra izany fiadanana izany ary amin'ny alalantsika ihany koa no ahafahan'izao tontolo izao misitraka izany fiadanana izany satria isika ilay taranaka Abrahama vaovao noho ny amin'ny finoana ny Kristy Jesosy
tsy mila hoe tsy maintsy zavadika jiosika vao afaka misitraka izany famonjeny izany tsia rehefa mindro sika dia mahazo ny fiadanana feno ao amin'ny Kristy Jesosy satria Andriamanitra rehefa nampanantena dia tsy ho an'ny jiosy ihany fa izany ihany koa no amafisiny lioka amin'ny filazantsara ny manontolo fa ny famonjen'Andriamanitra dia natao ho an'izao tontolo izao ho an'izay rehetra mino ny famonjena sy ny anaran'i Kristy ry havana tonga Jesosy Kristy hamonjy atsika raisany fiadanana feno atolony atsika izany satria te hamonjy atsika indray izy te hanome fiadanana feno atsika izy ao anatin'ny mety korotana mety ao anatin'ny tsy fitovi-kevitra malaza ny hoe diabe ampilaminana ampiadanana fa Jesosy Kristy tsy amin'ny ady fa tena mifandripahalemana ary izany no hitaomana atsika ihany koa hiaina ao anatin'ny finoana marina tokoa fa amin'ny alalanao no hiainany firenentsika hiainan'izao tontolo izao izany fiadanan'Andriamanitra izany ary hiainanantsika fahazavana vaovao indray noho ny amin'izao krismasy izao noho ny amin'izao fahatsiarovantsika ny fahaterahany Mesia izao fiadanana koa mety iza mba ho ilay fantsom-pamonjena hitondra fiadanana ho an'izao tontolo izao Andriamanitra mahatanteraka ny fanekena amin'ny olona voalohany indrindra mahatanteraka ny famonjena izy tsy misy ady atao tsony tsy misy Andriamanitra hafa tonga tsony fa efa tanteraka atao amin'ny Kristy Jesosy izany fampanantenana famonjena izany fampanantena fiadanana ny tompo tsy mila ady tsy mila zavatra marobe fa ny fisitrantsika dia amin'ny alalan'ny finoana any Kristy Jesosy ka iainantsika izany fiadanana feno izany ho azy any ny voninahitra ho amintsika ny famonjena ny fiadanana izay atolotry ny tompo atsika rehetra amen ola hiaraka hivavaka isika ry Andriamanitra rainay eo misaotra anao izahay fa mbola nomenao ny zanakao ilay tokana ho famonjenanay mankalaza ny anaranao izahay Jesosy Kristy no ny fanetretena ny fanekenao nanao sorona ny tenanao hitondra ny fahotanay mba hatateraka ny famonjena sy fiadanana eo amin'ny fiainanay misaotra anao izay fanay masinao fa mbola nitarihinao indray ato amin'ity toerana masina ity afaka nandre ny teninao ny afatra nampatsahivinao anay androany fa Andriamanitra nahatateraka ny fanekenao ianao ka tateraka taminay tokoa ny famonjena ary nitondra fiadanana ho anay izany Tompo mifona aminao izahay raha tsy mba nahatsiaro akory ny saotra sy nankalaza ny anaranao indraindray manoloana izany famonjena sy fiadanana natolotra ao anay izany mifona izahay Tompo raha tsy nahavita ny joro vavolombelonao sy ny toro ny filazantsaranao amin'ireo izay mbola tsy mahalala ny amin'izany fitiavanao sy ny famonjena izay noentinao izany ary izany fiadanana natolotra ao anay izany mamindrafo aminay Jesosy mamelany elokay ankehitriny Tompo dia mankalaza ny tsingerin-taona izay naterahanao Jesosy Kristy izahay aoka tena ho feno fankalazananao tokoa ny fonay Jesosy araka ny afatra izay niraisinay teto fa ianao ilay Andriamanitra ray dia efa nahatanteraka ny fanekenao nitondra ny famonjena sy ny fiadanana ho anay ka aoka hitoetra ty anatinay Jesosy izany teninao izany ka na inona fizahatoetra izay lalovanay amin'izao fotoana izao dia aoka ho tsaroanay mandrakariva fa efa nilaza taminay ianao hoe efa tanteraka ny famonjena ary efa mitondra fiadanana ho anay ianao fa tsy maintsy mandalo fitsapana izahay ary mandalo fahoriana satria eto amin'izao tontolo izao no misy anay dia mangataka hery avy aminao mandrakariva ary izahay fanay masina ampatsiahivo anay Tompo ny teninao ny afatra izay hoentin'ny mpanomponao renay eto isan'andro dia mankasitraka Jesosy dia sitraka ihany koa manambatra izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay eo izay any an-danitra ho amasinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao tany takiny any an-danitra
meo anay ny io ny anasaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny rakitra isika dia ho ataontsika ny hira fa 480 ao amin'ny FFPM etontsika manatanteraka izany. Ataontsika ho fanolorana ny rakitra ny hira 570 sy 200 ka ny andininy voalohany ihany. Thank you.
Ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehema ny Jodia tamin'ny andron'ny Heroda-mpanjaka, indreo nisy magy avy tany Antsinana tonga tany Jerosalema, ary nisy mpiandry ondry tamin'izany tany zany nitoetra tany an-tsaha nitandrina ny ondry tamin'ny alina, ary nisy anjelin'ny tompo nitsangana teo anilany, ary ny voninahitry ny tompo nanelatrelatra manodidina azy
ka raiky tahotra indrindra izy ary hoy ny anjely taminy aza matahotra fa indro milaza teny somafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Ary izao no famantarana ho anareo, ianareo ahita zazakely voadidina lambanjaza sady mandry ao am-pihinanam-bilona. Ary nisy anjely marobe avy any an-danitra niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo ka nideran'Andriamanitra nanao hoe voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho ety ambonin'ny tany amin'ny olona nkasitrahana.
Jehova no mpiandry ahy, tsy hananjava mahory aho. Mampandry ahy amin'ny ay maintso izy, mitondra ay eo amoron-dranomasina fialan-tsasatra izy, mamelombelona amin'ny fanaiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy. Eny tokoa, fahasoavana sy famindram-po no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-trano Jehova andro lava aho.
miderahan Jehova ary firenena rehetra, mideraha azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindrapony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehova. Aleloia. Oh
ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra ary ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany. Ny andro samy hafa miteny amin'ny andro mandimby azy ary ny alina samy manolo-pahalalana amin'ny alina mandimby azy. Tsy misy teny na fiteny anefa, tsy re izay feony. Aoka ny tenin'ny vavako sy ny fisainan'ny foko, samy ankasitraka, samy ankasitrahana eo masonao Jehovah, vatolampiko sy mpanavitra ahy.
Andriamanitra ny famonjena ahy dia atoky aho fa tsy mba hatahotra, fa Jehovah tompo no heriko sy fiderako, fa efa famonjena ahy izy. Ary teny ianao amin'izany andro izany ka hanao hoe miderahany Jehovah, miantsoa ny anarany, ampafantaro any amin'ny firenena ny asany, ampatsiarovo fa efa misandratra ny anarany. Izao no lazainy amenina dia ilay vavolombelona matoky sy marina izay ny andohany izao zavatra no harian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Aleo ho mangatsiaka na ho mafana ianao. Fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka dia efa alohan'ny vavako ianao. Indro efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Raha misy miain'ny feoko ka mamovaravarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara isakafo aminy ary izy amiko. Izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny arahako nipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianana, izay manatsofina aoka izy hiaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana.
fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Voalohanteny dia misaotra an'Andriamanitra noho ny fahavitany izao krismasy sambatra izao, herinandro ny krismasy sambatra. Dia misaotra antsika rehetra koa izay naharitra hatramin'ny farany, dia mbola misaotra an'Andriamanitra koa isika amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Isika rehetra izao moa zany no atao hoe asa sampanasa, asa fitoriana ny filazantsara, satria ny fitoriana ny filazantsara dia tsika rehetra izao zany manana andraikitra, manana adidy, ary baiko omeny tompo ho antsika zany. Dia isaorana anazy zany dia misaotra ny sampanasa AFF izay misolo tena ety ambony ety tamin'ny fahavitany izay tapany faharoa zay, dia ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana tamin'ny nahatanteran'izao fotoana izao izay niarahana tamin'ny Sa-AFF tamin'ny 4 ora ary ny AFF. Raha mipitso isika dia miaraka amin'ny fikambanana 𝗛𝗥𝗜𝗦𝗠𝗔𝗏. Aoka hitsangana ny fiangonana famarina an'izao fotoana izao isika dia ho tanterantsika ny hira 770. Milohan'ny tsodrano. Raisin'ny finoana ry havana ny tsodrano izay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny fahalalana sy ny fitiavana an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Zana ny Tompontsika. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana hivavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.